Ampifaliana ary avana malala no zontsika miona toy zao fampizary indray ny tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra ary andray sakafom-panahy amin'izany koa. Ianareo zay voantso an'i Jesosy Kristy maran'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alasinainy 4 Novambra 2020 imanjenantsika ro hevitra hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Andeha ariavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miobe an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalaza ny voninahitra ianarany, mio voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre mahatahotra ny asanao, ny falebiazany serinao, ny kuizany fahavalonao anao, ny tany rehetra iankoko anatrehanao ka ankalazanao. Eny ankalaza ny anaranao izy. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanamasinao, Andriamanitra mpaminany ianao, tia nilaza sy navatra ny tokony ataonay, ny tokony ho fantatray, ko misaotra anao zahay, midera sy mankalaza, ary mioe voninahitra ianarinao masina. Tompo, fona aminao zay fa sy tanteraka, mamindrafo aminay, mamelany erikay, indrindra ho an'ny firenenay. Raisiny amin'ny finoana Tompo ny famindramponao, koa finofananao masina zay raha andre nofinaina, anananay toky amin'ny finoana, fa Andriamanitra ho avy indray ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny tiontery avana malala dia hitanao ny filazantsara misoratan'ny Lioka. Lioka toko 1:20, ny andiny 5:1-10. Mivahaka toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nilaza ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa ho Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro, ka tsisy avela izy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra ô, raha inona no avy zany? Ary inona no famantarana rehefa tonga zany? Ary hoy izy, mitandremy mafandrao vao fitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako, sady ianao hoe izao no izy. Ary koa efa akaiky ny andro, ko aza manaraka azy. Ary nandre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy tonga aloha zany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, izy firenena hitsangana mely firenena, ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Ary isy hororon-tany lehibe, ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nofinaina zay novakina tamintsika teo, ka andronisika teo ny Lioka toko 1:20, andin'ny 5:1-10, dia nisy fanontaniana napetraky ny mpianany tamin'i Jesosy ny hoe, mpampianatra ô, raha inona no avy zany? Ary inona no famantarana rehefa ho tonga zany? Ary nitondran'i Jesosy valiny, ka ireto no ambaran'i Jesosy fa famantarana. Voalohany, Kristy sandoka, voalaza andiny 9 zany. Ary hoy Jesosy, mitandrema fandrao voafitaka ianareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako, sady ianao hoe izao no izy. Ary koa efa akaiky ny andro, ko aza manaraka azy. Efa nitranga ankehitriny ry havana zany, raha tsy laza fa tsy neto Madagasikara ihany, misy olona mitonona ny tenan'o Kristy, ary mitaona sy mitarika olona hanaraka azy sy hivavaka amin'ny mihitsy. Aoka iorina tsara amin'ny finoana ianao, mba tsy ho voatarika ireny. Ny havatra faharoa taonao ry havana dia zao, ady tamin'ny 5:10. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo, izy firenena hitsangana mely firenena, ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Tsy tokony ho taitra na angorohoro ny mpino manoloana ny fifanafiana sy ny fampidaroana bomba. Eny, zay hitantsika etsy roa. Fa efa nampimaniny Jesosy antsika raha teo zany, ny fiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy no aoka hifantohana sy hifotorana trany. Zao koa ry havana, izy koa loza voajanahary, ny 1:20 zany. Ary isy hororon-tany lehibe, ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa. Ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Tsy vo izao ry havana no nisy ny loza voajanahary. Saingy amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia tsy karitra fa miasesy lany, ary mihamafy kokoa hatrany zany. Amafiso ry havana ny fiambenana. Zava-dehibe ry havana meny tompantsika amin'ny alalan'ny zava-valiteny, ny amin'ny fanontanian'ny mpianatra izany. Azontsika miomana ny amin'ny zavatra misy rehetra. Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no nofinaina nomenao anay, izay milaza ny faminanian'i Jesosy Kristy mandram-piveriny indray, dia ny fisian'ireo Kristy sandoka, fisian'ireo ady, loza voajanahary. Tompo, vavaka aminao zay eo amin'ny firenenay, ampiosy arovo zay, ampahirezo amin'ny fanarehana izany, manareo solon-tena-mpanjakana zay efa mitarika izany. Hitanao Jesosy ny zavatra samihafa misy amin'izay atao. Peraka fiainam-pialan-tananao zany, roanao ny asany ratsy mety hanimba
fa mifananao masina ho amin'ireo mpitondra ireo izay anarina firenena miaraka mivoaka malagasy mba ny fitasianao. Tompo, tantereo zay mahasoa anay. Mivavaka aminao zay, nianasitranareo marary, hitainao ny asa fitsaboana, ampinoanareo azy ro manjo. Vonjeo ireo manitra sahirina tompo ka tohaninao ireo marivotsiolona. Tsy njovy ireo ny ampigadrana. Tompo, tahio ny fiazakazanay, ny asa fivelomana, ny fikasana tsara, ny fianarana dia miarovanay. Ny vavakay dia tena aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, zay efa nampiombona anay ny vavaka manao hoe: ranay ao zay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meona an'io zay alina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana riavana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitry ny fiadany hamasinareo samy ho tanteraka, kakarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo. Ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany nefa izany. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.